eto amin'ny pejy vaovao 24-7 miaraba tomboko avy manona tomboko lahy amin'ny valo alina zao araky nefa nambara taminareo dia Francis Razafy Arson Francis Turbonne vaintsika mbola tsy tonga izy hatramin'izao miaya mafy asa izy na ho avy na tsia fa dia miandry azy aloha vetivetsitsika tena mialatsiny tena mialatsiny ka miaraba Francis ianao teny io efa ao ambadika efa mametaka micro sy ny ohatran'izany fa tary ianao na tsy zany asa tena azafady efa nilazany ianao efa kadiny aloha ny tokony tonga mialatsiny indrindra fa hitanao moa fa lizy aloha adysoana avy ety amiko fa tena mialatsiny aminao mialatsiny amina manatra rehetra mialatsiny aminareo mpanaraka fandana taraiky tao kabone hitanao le sasy doreny rehefa alefa le sasy tokony ho zay le izy fa noho zay alefa izy kely fotsiny dia tsy lasa le jerena le maloto mbola hoay le tiany niandry te hay rano tapaka oatra iragaty dia voterinakara rakizy mbola nanao an'izany tena mialatsiny azosika toy izany eny ary fa dia toy ny fantara manomboka moa zany ny fandarantsika Francis Razafy Arson sa Francis Turbonne ifampiresantsika amin'ny raha lahy fa miarabantsika rehetrarehetra aloha Francis Turbonne na Razafy Arson Francis mety daholo ny tena fantatry ny be sy ny maro angamba dia Francis Turbonne fa tsy maninona fa efa fantatrareo koa hoe Razafy Arson Francis ka zany moa feniny Razafy Arson Francis fa mbola misy hoe Alexandre tanatoerana ambony ianao teto amin'ny firenena nandritra ny fotoana lavalava 5 taona teo eo dia tsy dia eno teny ambony sehatra marina mihitsy fitenena hoe tsy dia eno fa eno ihany satria zadinoina fa nanaovako fampisehoana one man show farany teto Tanarivo tao amin'ny CCSK dia tamin'ny 3 amby 4 arivo 3 amby 4 arivo tamin'ny taona lasiny fampisehoana ratsy diso aka tamin'ny 2 amby 4 arivo tamin'ny 2022 mbola efa ny tanan'ilay andraikitra tamin'izany fotoana izany no mbola nanao an'ilay fampisehoana fa ny eto Antananarivo zay fa i Toliara mahafantatra fa efa tany Toliara i Toamasina mahafantatra efa indroa tany Toamasina zao nanao fampisehoana tao anatin'izany rehetrarehetra zany intelo akory ary mahajanga saika isa-taona any mahajanga foana misy foana zany miala ianao sa nametra-pialana tsy ho tale général aloha dia tsorona aloha ny resaka fa dia nametra-pialana ny tenako nangataka mba tsy hanohy intsony fa manino satria nefa tokony mbola leo tanteraka ary tsoroko aminareo leo ninony ianao tao anaty alahelo no ny fampisarahanay sy ramatoa ministra Vola Miranty hoe tena andeva ianao tena andeha ao madame la ministre fa tena miala tsiny satria ny fametra-pialako dia efa napetrako talohany nahavoatendry azy ho ministra zany hoe mbola tsy fantatra hoe izy hanao ministra ho avy eo misy moa fifaningorana ara-piaviana eo aminay sy io ministra io fa dia tao anatina tao hoanao izy fa azoko tsara ny antony mahatonga anao andeha izy fa satria tena zana naraka tsara ny atao hoe Francis Turbonne fa inona naka leo anao leo satria ny tena antony aloha dia zao hoe tsy ampy vola ao raha mbola mpiasa mpanjakana ho efa nateneniko zany raha mbola mpiasa mpanjakana no mitetitetika anao investissement hoy ary-jao zay manaova investissement raha Francis rehefa mba mandray vola ka za mieritretra hoe investissement mampiasa vola hoe ohatra ny hoe mividy tomobile dia manao taxi borosy ianao dia mahazo vola amin'iny zay netreretiko an'ilay investissement fa raha vao mividy vao nandray vola voalohany tamin'ity sehatry ny atsikana nataoko ty tamin'izany fotoana zany satria iary-jao no azoko lazaina hoe zoko ray aman-dreniko dia nividy frigo dia faly lereo zao kosa mba tsy lanilany fotsiny zany le vola vidy frigo nahazo za mbola tsy nanambady nefa tsy mbola nanana sipa akory ary sipa fixe tamin'izany fotoana zany taridio fa tamin'ny taona 2 amby 9 3 amby 9 zany resaka mandeha zany 700 dia efa nanana frigo nanana télé couleur nanana mbola tsy nanana fatana gazy fa fatana ketrika anjira matamy zany mety tadidiny sasany angamba ny atao hoe fatana ketrika fatana électrique anankiroa mandeha courant reny satria zahay mbola mpianatra teny 67 dia mbola gratos ny courant fanjakana zany tsisy jiro tapaka zany fa mandeha leo verina leo satria tena satria kely vola kely vola ny mpiasa-panjakana kely vola ny mpiasa-panjakana aza mieritreritra ianareo hoe be vola tsy atompoko hoy ilay namana anankiray namako zay mpanao politika io manao kory rafiraha hoy manao kory aho nanomboka DG io nanao kory tsy le paletaonao le feno le ao le mipoapoaky ao fa le posinao lohadoaky
tena marina zany tsy misy vola ny mpiasa amin'ny fanjakana na mpiasa mpanjakana ambony na ambany kely vola ao raha ohatra ka mpiasa mpanjakana na ambony na ambany mavita manao investissement hoe mividy tany mividy tomobily mividy trano hoe manangana trano mangalatra tsoro mangalatra onao Francis ay tsy tianao hitarina fohy fotoana ono ianao ve natsapa hoe navita mission ary le tao anatin'izay 10 taona zay zaho tompoko dia afapo zaho dia afapo am'izay kely mba nananako kely mba haiko sy kely mba vitako sy ny kely nananako fa mbola be ny tokony nataonao mbola be be ny tsy vita tena mbola betsaka na eo be be sehatra efatra noho ny siharako tao ny teny malagasy mbola betsaka ny dingana mbola tsy maintsy tratrarina amin'io ny vakoka mbola be be ny zavatra tokony atao ny maha izy maha malagasy atsika mbola betsaka ny ezaka tokony atao indrindra moa fa ndresaka ary ndresaka zavakanto mbola sehatra ngeza be daholo 10 taona nandalovako tao ary tiako le asa ary tena nisany ankafiziko fa mahita aho fa tena nanao miohatra am'izay tanao teo aloha am'ireo sehatra efatra ireo mitambatra tsy hoe ray ihany akory fa nanao amin'izy mitambatra nanao zay mba vita zany zahay teo dia mbola betsaka nefa ny sisa tavela ho an'ny ambiny ty tena fanontaniana manitikitika anahy tiako apetraka aminareo mpanakanto mpanakanto mo Francis sa mpanao atsikana sa mpanao atsikana mpanakanto izy daholo zany rehetrarehetra zany ny kanto mantsy dia arakaraka ny famaritana apetraky ny tsirairay avy hoe kanto ve io zavatra tanao sa tsy kanto fa dia nazahoako vola zany ny fanaovana atsikana zay le izy zany hoe mba tiako lazaina zany hoe matianina tamin'ny fanaovana atsikana ny tenako ny velomana mihitsy ny dika leo ary ny atsikana dia ao anatin'ny sehatry ny kanto dia hiditra amin'ny akapobe ny ahako miena be ny famoronana ny créativité eto amin'ny malagasy amin'izao fotoana amin'ny lafiny kolotsaina io na mozika na tantarainao teo sisy fa makatahaka sy mamadika zavatra avy any avelany le mondialisation mba tsy tenenako hoe américanisation ny manjo ny kolotsaina amin'izao fotoana zao tratra koa tsika malagasy manaiky an'izay ve Francis eny manaiky aho ny kolotsaina amiko tsy zavatra miraikitra zavatra miova foana io ny kolotsaina amin'izao fotoana zao izy io dia io zany miaina atsika moa le olona zany eritreretiko hoe misy zavatra tokony ho tazomina ny teo aloha fa misy zavatra tokony hivoarana ihany koa ny teo aloha ohatra ny kabary zao dia lasa hoe slam ao mifandimby zany zavatra rehetrarehetra zany moa efa henonareo fe le mpanakanto namana anankiray le mamoaka slam le izy nefa tonokalo zay hitanao hoe raha miohatra amin'ny rado sy rodox zay mpamorona tonokalo teo aloha zany poète rebelle manahoana fa malaza ny poète rebelle zany ankehitriny fa slam io ataony io fa tsy tonokalo kanefa mifakaiza amin'ny hoany ianao kanefa aza ataonao fantany izy fahoriko izao andry rado reny fa mitovy am'izany ty zavatra ataony poète rebelle ty am'le volonandro adalo mahafinaritra le izy mitovy ireo zavatra reo amiko zany mivoatra ny kolotsaina raha mitenitsika ohatra fotsiny miresaka mozika le tena le misy feombalia reny eny tena malagasy eny tena malagasy fa nanomboka oviana ny atao hoe malagasy nanomboka oviana lay tamin'ny taonjato voalohany faharoa natongavandreo razambe avy any amin'ny faritra tsinanany azia ve sa hitaty amin'ny taonjato fahafito amby folo taty sa fahaenina amby folo nanomboka ny tonga ny européanina sa taty amin'ny taonjato faharoapolo zao ve zany hoe tsika sinao zany tsy malagasy fa gasy daholo ireo rehetrarehetra reo ary tsy maintsy miantraika aminy ireo fivoarana sy fiovaovana ary zao efa tontolo ny fanatontolony zao dia mifandray ao anatin'ny tambajotra tserasera ny tsirairay avy ka tsy maintsy misy an'izay ataontsika hoe fiantraihana na influence nyreo kolotsaina vahiny reo ao anatin'ny kolotsaintsika gasy dia ara-dalàna zany zao famoronana misy eto amintsika ny fijery Francis azy amiko dia ara-dalàna io famoronana misy io zany hoe misy mamorona zava-baovao miaingy amin'reto influence reto fa misy mamorona zavatra tsy vaovao miaingy amin'reto influence reto dia avelao samy andeha ao daholo rehetrarehetra io izy rehetra zany samy mitraoka ao aby hoy ny atanatanàna zay dia ny mpijery ny mpiaino no mitsara hoe iza ny mety iza tsy mety amin'ireo cover copier-coller inona koa le fandarana samy hafa interprétation aby reny agnarana ka zay indrindra mantsy fa
fa tsisy création fandraso aloha fa itsika mantsy mieritreritra hoe hafa le mpanakanto am'izao tsy hafa tompoko ny mpanakanto am'izao mihoatra amin'ny teo aloha fa noho nitratra nyty tambajotra serasera nouvelle technologie de l'information de la communication dia mitombo avy zato hoe ny fahafahana manao zavatra misy mamorona tompoko ankehitriny tena misy mamorona ankehitriny ary nisy namorona koa nke teo aloha e fa vitsy ny mpamorona teo aloha mihoatra ny mpamorona ankehitriny ka noho izany vitsy ny fahafantarana ny reto taloha reto mihoatra amin'ny ankehitriny fa nisy nakatahaka ihany koa nanao cover ihany koa teo aloha nisy zany misy ka ekeko zay ka fa tsy nisy koa ny tambajotra serasera nampoana azy reny ohatra anankiray zao tonga atao tsaiky fotsiny tranobongo tranovokoke irana anglisy amerikana tany aloha tany inge reny no nagasiny fa raha ohatra ka ankehitriny mamorona anyreny dia tsy mamorona fa dia makatahaka fotsiny ka io arakaraka ny vanim-potoana iainana no isindreo rehetrarehetra zao misy mpanakanto eto tena mamorona zavatra vaovao mihitsy ny mbola tsisy nanao reny moa le patrimoine immatériel ny tena tenenina raha ohatra ka tena mampiavaka antsika malagasy misy ny arem-bakoka tsy azo tsapaitanana zay nahazo tsapaitanana ihany koa aza fa rehefa izy no antsony hoe patrimoine de l'UNESCO na le azo tsapaitanana na le tsy azo tsapaitanana dia le zavatra mampiavaka ny faritra anankiray io tsy misy afa-tsy eo raha miresaka momba ny valia ohatra tsika zao ny valia amin'ny ankapobeny tsy misy afa-tsy eto Madagasikara dia tsy ilay valia mafy fitaovana azy iny fa ny valia amin'ny le fomba fitendry azy ohatry ny afa mihitsy ny fitendry ny gasy valia raha misy afrikanina ohatra zany mitendry kora ohatra zany tsy mitovy amin'ny fitendry ny gasy tsy mitovy amin'ny ino ty any japonais ty tsy mitovy amin'ny harpa japonaise tsy mitovy amin'ny fitendren'ny malagasy ny azy mihitsy zany hoe samy manana na samy mitsoka sodina io azy itsika tsy misy itovizana mihitsy ny amin'ny fitsofan'ny sodina ny avy any ivelany any ny fitsoka sodina atsika dia raha miresaka atsika eny atsika tsy misy atsika na mitovy amin'io atsika ny eto amintsika mihitsy satria ny atsika ny anay ny atsika ny anay ny amo zany tena ihamboako mifototra amin'ny teny malagasy zay ihamboako hambo ny fototeny fa tena anisan'ny voafolako anoany amin'ny farafahakeliny 75 amby isanjato eo voafolako ny teny malagasy honao Francis mienao Francis zao ny tao anatin'le 5 taona reny rehefa manazava tamina hoe tale général ny kolotsaina fahasapako sy mifiresako aman'olona dia hoe ohatrany tsy sérieux foana zany Francis na dia zavatra faran'izay tena entitra sy mazava satria i Francis Turbone ao an-tsainareo ka zay mihitsy nanaka an'ilay toerana aza mahatale général ny kolotsaina ny tena koa zany dia Francis Turbone ao an-tsain'le olona ka nisy olona aza ony tany aloha tany 10 taona 12 taona lasa tany fa nena amin'ny dadanay agnambositra izy dia saraka tena mahita anao dia ino mampimenao aminao izy dadanay le zanakao io izy tena mampiana tsy hitako hoe ino mampimeana azy nefa zavatra matotra ny resanao zavatra matotra ny resahany dadanay aminy dia dadanay mampimena azy dia noho izany ilay zavatra rehetrarehetra nataoko tao anatin'ny atsikana zay nataoko hatramin'izay no mahatonga an'le olona eritreritra io zao ampimendray io zao ampimendray io zao nefa zavatra hoe interview ara-dalàna na tamina mbola namerimberina foana nandritry ny fotoana na tale général ny tenako reny hoe tsy razafy Arson Francis Alexandre tompoko no notendrena ho tale général ny kolotsaina tsia fa i Francis Turbo zay i Francis Turbo le mpanao atsika na io notendrena ho tale général ny kolotsaina io fa razafy Arson Francis Alexandre ange nanao géographie tsy dia misy ifandraisany loatra resaka kolotsaina zany fa tafitanao tamin'ny olona ihany ve zavatra asa nataonao ny zariko sa mahatafita ny afatra ve na mpanao atsika ny amin'ny Francis ny tanandraikitra ambony teto amin'ny firenena zahiko le izy satria afaka azoko natao zany ny fandray tamin'ny olon-drehetra na ny teo amin'ny tontolo scientifique na teo amin'ny tontolo artistique satria misy ampahany scientifique ny asa zay ny andraketana tao ary misy ampahany artistique fa ny tena goavanao anatin'le izy dia ny ampahany ara-politique satria na tiana na tsy tiana dia asa ara-politika io natao io hoe miasa ho an'ny fitondram-panjakana ianao ho anay artiste zany dia tsy misafidy hoe fitondram-panjakana niza na iza fa rehefa mampiroborobo ny sehatry ny kanto ny sehatry ny kolotsaina dia iarahana miasa tao tsy olana zany fa nanananao olana ihany tao amin'ny omita
Hatramin'izao ny olana mbola misy ka satria anao mbola PCA any eo da mbola foloan'ny filakeam-pitantanana eo da hatramin'izao misy ny olana eo amin'ny fitantanana ny niny izy teo azoray fa tsy manina izy zany misy ny olana eo amin'ny fitantanana ny zony mpamorona vomaly no mala zao no miresaka amin'ny olona hoe kely de kely ony araka ny voalazany anao raha ony tamin'ny fandarana solanga io eny kely de kely le vola raisin'ny zampirangaty tsy manala baraka anareo amin'ny amda tsy atompoko tsy manala baraka amin'ny amda zany le olana amin'ny resaka droit d'auteur fa maninona ny kely ny vola raisina tokoa kely ny vola miditra am'reo amda vola miditra eo amda fa maninona radio efa manjato ny télé anareo ato amin'ity 24/7 ty ve tompoko mandoa droit d'auteur tsy mandoa zay satria zay tsy mampiasa sangan'asan'olona zay le izy satria raha ohatra ka mandoa daholo ireo azadinoina fa misy support ipetrahan'le izy misy support ipetrahany io zavatra mitranga ato io na ira izany na le disque dur le disque dur ao anatin'ny téléphone ijeren'olona le izy de reny disque dur reny de tokony efa mandoa daholo irtelema orange ry irtel ry izy ry canal plus ry parabole ry star times ry mandoa daholo reny tokony ho izy fa indrisy raha tokony andoa ariary zato izy ariary folo no lohany zay efa niady hatrany tribunal ireo radio sy télé eto Madagasikara ireo raha nandoa daholo ireo am'izao fotoana zao de teny tsorona aminareo 100 no mba mandoa raha misy be de be ny radio sy télé tsy mandoa eto ny mpanao mpiorganiser spectacle raha mandoa daholo ireo mpikarakara fampisehoana ireo de mbola azoko lazaina amanareo mbola 100 koa no mandoa ny fantatra zany de spectacle tsonjombe spectacle ary amin'ny maison de la culture ary amin'ny Bassi reny ihany no fantatra reny karaoké bar ny restaurant ny boîte de nuit mandoa tokony mandoa daholo reny ary ny olona mieritreritra an'izao le hoe ohatr'izao koa tenen'ny olona sasany hoe zay ngerangaty zay ne tsy mivarotra fa tsy hira vazaha mandoa tompona hira vazaha satria isika eto Madagasikara ny omdady ampikambanao anatin'le hoe SIZAC Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs mpikambanao tsika noho izany tokony miaro Andrew Jackson koa isika tokony miaro ny Céline Dion isika tokony mandoa droit d'auteur fa ino moa zay ariary moa miohatra amin'ny euro sy zay dollar ny avany tsisy dikany aminy ange reny na fa tsika mandefa vola any isa-taona no zany atoniny lay pension raisin'ny atoniny mpanakanto atoniny tsy hoe atoniny fa io no tratra fa niezaka de hoe ahoana ny ampitombona ny vola miditra amin'ny omda mba ahafahana mampitombo ny vola tsinjaraina ho an'ny mpanakanto zay mpikambana amin'ny omda ihany matoa ianao mpikambana zany de tokony manana hira na zavakanto mandeha amin'ny hainao manjery ianao de tokony manana hira na zavakanto mandeha eny ambony sehatra ianao fa ianao so de hoe membre fotsiny eo 7 arivo ka hatramin'ny 6 arivo eo eny isan'ny mpikambanao amin'ny omda zao fa am'ireo zara fa misy 2 arivo eo mandeha fotsiny mpikambana fotsiny fa sady tsy manao fampisehoana tsisy hira mandeha amin'ny radio tsisy hira mandeha amin'ny télé tsisy hira mandeha amin'ny Facebook amin'ny YouTube tsisy nanotaniko tanonao raha tamin'ny heriny Francis zany mpikambana amin'ny omda satria ny asa ny œuvre anao ny asanao ny foroko ny forononao ny foroko forona no fototeniny zany zay zavatra ny foronoko rehetra natao hoe foroko tsy mbola zay no fototeniny ka de Francis manana membre ao Francis de mpikambana nanomboka tamin'ny taona 470 inona ny zavatra ny foronao nalefanao tao ny atsikana zay natao hoe soratana mantsy soratana izy reny fa tamin'ny andronay teo aloha mantsy tsy soratana fa le mivoaka kasety aterinao le kasety de apetraka ao de ao iny archive ao ny olona taty afara tsy nety intsony le mametraka support ao fa tena tsy vita tsony mihitsy de numérisena le izy tsy vita satria ho an'ireo mpira rehetrarehetra reo misy vola aloha le izy de ahoana ny fomba azahoa Francis vola ao amin'ny omda misy mampiasa rehefa misy mampiasa ny sanganasanao mandeha amin'ny radio na mandeha amin'ny télé de tokony manome an'le antsoina hoe fiche programme iny le conducteur iny na playlist misy daholo zany de omenany omda iny de ireto ny volanay 1 million d'ariary isa-taona ohatra zany fa le total mivaova ireto ny volanay 1 million d'ariary de tsinjarao am'ireo mpanakanto reo le izy de aloha radio télé de toy izany koa ny mpanakanto mpihira le mpanao interprétation mpanao balle sy soirée le mandehandeha eny ambony scène reny le ny fety-pianakaviana tsy andoavana
fetim-pianakaviana tsy andoavana zany hoe zay fety idiram-bola no andoavana dia ireny rehetrarehetra reny tokony mandoha vola amin'ny eo amidada olona indrindra fa ny fampisehoana za manao fampisehoana farafakely ny tamin'izany fotoana zany a farafakely ny 20 isa taona ny fampisehoana ataoko za rery dia ireny rehetrarehetra reny a tokony angalany eo amida vola daholo dia aterina ty amin'ny eo amida dia tsy njaraina omena anahy tsy zato isan-jato ny makaty amiko fa misy apahany fampandehanan-drarany eo amida Francis hoe professionnel tena maty anina mihitsy eny toroko maty amin'io ny anina ko maty amin'io ny anina Francis ny hanina ko fa sy ny anina ko vokatry ny inona vola raisina amin'ny eo amida Tsia. sa ny fampisehoana zay vola ataona raisina amin'ny eo amida tompoko dia tena zavatra hividianana gode ho an'ny ankizy zany tsy vola kely ny ao fa mba mahatsiaro tena mananjo ianao zay le zopo mba mahatsiaro tena mba fantatra zany miforona nataoko zany mba fantatry ny olona fa tena mahandrangitra ane dia tena mahita mivarotra kasety mahita mivarotra kasety eo anan'io ino efa nataony kofoboy zany efa tena nisy rongo tamin'io tena petite vitesse eo ry zalahy mivarotra kasety copie illégal illicite tsy ara-dalàna tonga nitarika rebika miteny kasetinay velesy tatamita laisa ohatrindra zany mba amena laisany ka io nge mba mampalaza ny laisany zay nge mba manaparitaka ny sanganasa ny laisany eny da amidy ohatriny io zao 5000 francs arivo ariary ny kasety tam'zany amidiny arivo ariary dia mba mahazo ohatrina zany zay tsisy makany amin'ny amida io na ny ariary iko ty sady novainay nge le jakety ny laisa fa ny laisany ohatrany tsy de milay loatra vovainy jakety makasara ny rebika any amin'ny toerana hafa izy dia vovainy io vovainy le jakety manamboatra kasety hafa rankitra ny rongo raikitra ny rongo zavatra ohatrohatry zany mahatezitra amidio ny sketsako apartao ny sketsako fa omeo vola anahy iny foroko iny tompoko fa raha ohatra ka aparitaka hoany fotsiny am'izao izy raha ohatra ka tsy amidinareo ndre tsy olana fa lay mampiditra iry mampiditra sketsa tsy de mitady le sketsa Francis Turbo reny ianao ariary zato ny ray ariary zato ny mampiditra ndreny mba omeo ariary folo iny nge le atao hoe droit d'auteur satria mokondohanao zay mantsy tsy azony olona hoe nisy mokondoha nisy saina namorona n'le zavatra zay mihitsy dia ino no anjaranao zay mihitsy tsy le CD vierge tsy le kasety vierge ny lalatina koa moa atao ina moa zany fa tsy le iny akory no vidina fa ilay sanganasa ao anatiny iny no vidina lafo iny ka noho izany aleo mba miditra amin'izay zavatra zay miditra amin'ny ara-dalàna isika fa mampalahelo anay misy polisy manao tenue zao vera nga mividy CD copie eny vasankarana polisy ianao en tenue ianao mividy halatra le olona zany tsy mety hoe halatra io tompoko ary halatra mitovy amin'ny mpanendaka mitovy amin'ny mpamaky trano mitovy amin'ny mpividy zavatra halatra daholo ny olona rehetrarehetra zay mividy an'io CD pirate olana anankiray tiako resahan'ny Francis koa ny hoe matetika ny mpanakanto malagasy tsy anatina maison de production zany hoe mpamokatra ianao zany zao dia mandeha rereny ianao dia sady manajery ianao no mpampimeny ambony senina no io rehetrarehetra io ataonao daholo mpamorona ianao sady manoratra tsy asa samihafa ve zany tena asa samihafa zany ka ho any zareo vahiny moa zany tena mety tsara izy io ange raha ohatra ka nirindra araka ny tokony ho izy ene zany rehetrarehetra zany dia nety teto amintsika fa mba fantatra hoe ohatrinona ny karamanay manao an'io dia mbola hanakaramana raha mpanao atsikana vazany Gad Elmaleh fotsiny no hany mba fantako ohatra izy manana ny mpanoratra co-auteur miara-manoratra amin'ireny atsika nataony reny reny izy makatahaka atsikana vazaha atsikana anglisy amerikana adikany amin'ny teny frantsay tsy diratsika iny manana ny metteur en scène izy le metteur en scène miteny hoe zao elahy makatsy alahy dia aveo makatsy alahy non tsy mety fomba fiteny lazy io fa atao ohatran'izao le izy manana zany izy manao répétition fa Francis tsy manana zany zay revinao fotsiny manana ny ingénieur de son izy miaraka aminy hoe tandremo raha vao miteny ohatran'izao izy dia asiana écho kely io raha vao anao dia bande io miaraka amin'ny sonorisateur manana ny technicien lumière izy olona karamaina daholo zany rehefa miteny hoe Andriamanitro maizina eo io parti fotsiny mirehatra fa maizina daholo manodidina Andriamanitro omeo azy mazava ery misy an'izany eto amintsika anakarama ohatrina an'izany dia zay tianao atao fotsiny ambony senina iny natao tsy miera amin'izanizy ianao miteny amin'le sonorisateur vita laisa vely ty manao an'izao raha ohatra ka vitanay ka ary raha ohatra ka asiana lumière tena tsy vitanay ka dia aleo miteny amin'izao fa alohan'ny akarana eo ambony sehatra zany dia tena ianao rery mirevy seul eo zany ianao hoe fa tsisy metteur en scène tsy misy an'izany
dia so ihany fa nianatra teatra ny tena tany aloha tany a dia iny kely mba hay iny a no entina miseho etsy sy roa ary dia eto a dia miteny amin'ireo bandy kely namana hoe aleo mifototra amin'ny resaka teatra aloha raha ohatra ka anao antsika zay na ny acteur amina cinéma zany théâtre ny tena fiatomboany zay mihitsy théâtre le théâtre eto amintsika tsy ho anazy zany tsy afaka ny teny hoe tapaizana tsy atomboka mbola mianatra hatramin'izao mbola miezaka manatsara nataoko a etsero satria mivoatra foana mivoatra foana le izy i Francis farany Francis vea mienony olona vao mamorony zavatra sa zay zavatra andohan'ny Francis no atolotry Francis olona ny zavatra fironiko tompoko dia mandainga raha hiteny aminareo hoe dia zavatra avy ato andohako daholo fa ny 70 isanjaton'ny foroko dia avy any amin'ny olona daholo no amboariko amin'izay ilako anazy io izay ilako azy anome Francis ahako tsy maninona raisitsika tanandroa zany ka tsy olana zany ka nia zavatra matotra be ny ahako dia avadika eo atsika raisitsika daholo zany rehetrarehetra zany fa io a rehefa avadika atsika dia tsy maintsy mbola mieritreritra ahoana moa ny amadihako an'ity zao ary zao fampisehoana zay ataoko atoato tsy hoe atoato tatoato tato anatin'ny 3-4 taona teo a manome micro ny olona rehefa misasaka fampisehoana micro ny olona ina ny tianareo resahana dia eo resa amin'ny entracte dia eo anatin'io entracte io a no fampiresaka ny zavatra rehetrarehetra zay dia eo no vao mamorona eo any mamorona dia avy eo soratana le izy dia aperaka tsainy soratana ka fotoana dia fitaina eo no eo dia saly foana iresaka Francis fa le fotoana miazakazaka atao ahoana moa fa zay za teninao faran'izay zao dia tena anisany mampiady hevitra ny olona mihitsy ny fotoana miazakazaka ny fotoana tompoko amin'ny malagasy no mandeha ny fotoana miazakazaka ka noho izany rehefa tonga ny taona vaovao tratry ny liny mandeha iny ianao tratry ny taona ianao fa tsy hoe nahatratry ny taona lasa adevitra be foana izy inona fiteny tratry ny taona tratrany ianao satria izy mandeha le taona ny mandeha tratrany ianao tratry ny taona ianao fa tsy hoe nahatratry ny taona ka raha tsy mandeha ny fotoana mijanona ny lera mandeha ny fotoana fa tsy hoe fa tsy tonga fotoana koa moa zany hafa ndray tsy mandeha indray ny fotoana amin'iny fa mandeha io fotoana io aza mandeha any nareo sao dia tratry hariva any nareo tratry ny hariva ny fotoana no mandeha dia tratry ny taona ianao aza mamitady fanazavana astrolozike astronomike tsy zany fa teny gasy ny teny malagasy hajao fa satria miainga ao anatin'io teny io ny fotom-pisainana mandeha ny fotoana misaotra tompoko tsy fisaorana tompoko mifarana sady moa ty fandaranty mbola iverina eto afaka roa taona eo ino fa mbola hoakafizinareo ihany ny iarahana eto amin'ity fandaharana Solange ity solanga ity za isaka mamanao Solange foana Solange ok sotra betsaka dia mametraka mandrapona mirary sondrina betsaka tamin'ny fanasana tapitra amin'ny fotoanantsika mametraka ny mandrapitafa tompoko vavy sy tompoko lahy zay zao tompoko lahy sy tompoko vavy ny tokony izy am'zay satria tompoko lahy sy tompoko vavy ny teny gasy fa tsy tompoko vavy sy tompoko lahy ny lehilahy no alohan'ny vehivavy amin'ny teny malagasy dada sy neny ny fiteny fa tsy neny sy dada ray aman-dreny ny fiteny fa tsy reny aman-dray veloma tompoko veloma